Nitondra ny heviny manoloana ny vokatra izay navoaka ny senita Andriamatoa Mahafaritsy Samuel azafady filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha nambarany fa ilaina ny fiomanana amin'ny fiatrehana fifidianana. Ilaina ny fiomanana amin'ny fiatrehana fifidianana, io ny lesona heverin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Mahafaritsy Samuel fa azo tsoahana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterahana miaraka ny fifidianana filoham-pirenena 20 Desambra lasa teo. Misy resabe izany moa tsy ampitanako izany resabe izany fa dia eraky ny farafidianana dia betsaka ny fe mandeha fa ino moa izany ny CSN afaka mahita izay zavatra tokony ahitsy na tsaraina ao anatiny fa amin'ny ankapobeny indray aloha zavatra hitako dia tsapa ihany fa ilaina ilay fiomanana ao anatin'ny toko satria raha jerentsika tantaratra ilay hoe ilay antoko lehibe ny tena mahazo an'ilay vato ambony indrindra rehefa voaka ilay vokatra. Ny faharoa ny exception anatin'izay zany dia na olo malaza artista na olona manambola zay zany ny olona hita tsafa lany eo. Za zany lesona ohatrany hoe tsoahako amin'ilay izy dia hoe ohatrany tsy dia mety loatra ilay andrakandrana politika satria mahita farafidianana anankiray zao misy candidat 20 dia nefa rehefa voaka ilay vokatra dia aotra no vato azony eo. Tsy tokony hoe andrakandrana zany no politika fa tokony hoe misy zavatra iomanana iomanana ary koa mba fantatry ilay vahoaka ilay olona milatsaka. Ohatrany mampime ihany ilay hoe 0,% any hoe natsy ny iomana, natsy fantatr'olona, natsy sanan'ilay moyen zany ilay candidat latsaka. Mikasika ny fanendrena Prime Ministre mainga amin'ny sosikevitra tolotry ny maro anisy eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia tsy marisika loatra amin'io fepetranapetraka io Andriamatoa Mahafaritsy Samuel. Io moa adihevitra lavabe satria na ilay constitution moa nisy adihevitra nefa koa napetraka koa avy ao anatin'ny antenimera no ivoahana Prime Ministre. Fahitako azy hoe raha izay tokoa no atao amin'ny refléter an'ilay inona moa zany représentant de proximité satria élection de proximité ihany na dia membre ny andro-manjakana ny député ka ohatra tena ao anatina jeu démocratique mazava ilay izy dia efa mahay mahatsara zavatra ary amin'izay fotoan'izay kanefa ohatrany somary sarotra ihany koa ho an'ilay parlementaire n'ilay mampanara-maso ny tanteraka azy dia hoe le olona tolony no avao reny no arahany maso izay zany no ohatrany zavatra misy somary manerina kely amin'ilay régime parlementaire izay za aloha zany tsy dia le régime présidentiel fort zany za zany raha zany no misafidy parlementaire député voafidy indroatra miteny an'izany. Arak'izany dia heverin'Andriamatoa Mahafaritsy Samuel fa ampanano sarotra ny asan'ny antenimieram-pirenena raha toa ka miainga avy amin'ny maro anisa amin'ny antenimera ny anaran'ny Prime Ministre amin'ny Repoblika faha-efatra.